Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. Tanora-trano atao anatin'ny le JT miaraka amin'ny Gent. Ny safidy malagasy voalohany Sokline no miaraka amin'ny le JT. Sokline safidika. Dans le Z Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendancy réalité miaraka amin'ny le JT. Soyez beautiful dans le JT. Hero, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Hero, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly hatrany miaonantsika rehetra mpanaraka ny le JT tonga sy indray atao anatin'ny le JT an'izao fa folo ny volana jona izao ireto ny lohateny. Mila mandony trosa ho an'ny taom-pianarana roa efatra amby folo arivo ka hatramin'izao enina amby folo arivo izao any amin'ny université ianaran'izy ireo mpianatra malagasy mandrato fahalalana any Chine. Mpiasa teratany malagasy 32 no maty tany ivelany nanomboka ny taona 2024 no makaty. Ampolony kosa ireo lany andro nitsoaka mpitondra ny filaminana noho ny tsy fananan'izy ireo taratasy ara-dalàna. Mbola vitsy dia vitsy ireo tsy tonga mizaha tany eto amintsika fa saika ireo monina sy mampiasa vola amina raharaham-barotra no betsaka. Nisokatra nanomboka androany ivitoerana fandoavan-ketra tetsy Alasora. Ao anatin'ny tapany faharoa no iresantsika ny mpikambana iray ao anatin'ny gouvernement indray nentina teny an-dalambe teny ao anatin'ny Oyanao. Vehivavy misy volombava anisan'ny be volo indrindra kosa anisan'ny iresantsika ao anatin'ny Asolita ao anatin'ny tapany faharoa hatrany. Ary ao anatin'izay tapany faharoa izay ihany koa dia iresaka ny euro isika mazava ho azy izay hanomboka androany ny fandaharam-potoana hoenty ny andro lalaina Andriamasio. Faly tafiaraka amintsika rehetra izay manaraka sy tapaka ny JT ary amin'ity androany ity manasanao anaraka hatramin'ny farandray izany fampalalam-baovao izany. Ao anatin'ny tapany faharoa i Godliba no hitondra ny vahiny hiaraka amintsika eto tapany voalohany iarahako amin'ny miora miarin-jatovo atontsika avetrany ao anatin'ireo vaovao lehibe. Mbola mitoy ny olana eo amin'ireo mpianatra malagasy any Chine. Misedra olana lehibe ireo mpianatra mandrato fianarana any Chine amin'izao satria dia mila mandoa ireo trosa ho an'ny taom-pianarana roa dia ny taona 2024 ka hatramin'ny aty amin'ny 2024 izy ireo trosa izay tsy maintsy efan'izy ireo amin'ny faran'ny volana jona ho avy izao raha tsika avetrany ary ny antsipriam-baovao makasika amin'izay eo amin'ny fandraisan-tsary sy mirindran-tsary ny Erzo Randriatsalama. Misedra olana amin'izao ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana mandrato fianarana any Chine. Antony, efa nanomboka ny taona 2024 dia efa tsy nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy intsony ireo mpianatra malagasy any Chine ireo amin'izao raha nambarana ity ray aman-dreny ny mpianatra ity. Fa ny ampaham-bola misy zany dia tamin'ny 2011 ny vita ny 12 mois dia ny 2012 4 mois ihany ny vita dia mbola misy reste 8 mois zany. Dia io 4 mois voaray io ara ampahany fotsiny. Raha ny vaovao voaray avy amin'ny mpianatra avy any Chine ihany koa anefa dia tsy maintsy manefa ny trosa rehetra hatramin'ity faran'ny volana jona ity ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any raha mbola te hanohy ny fianarana ao ihany koa ireo mpianatra izay te hahazo mari-pahaizana. Isany efa ireo mpianatra ao anatin'izay trosa izay ny hofatrano, ny saram-pianarana ary ny sakafon'izy ireo isan'andro. Raha ny fanazavana hatrany dia efa nisy ny volana alefa ny fanjakana malagasy ny volana desambra lasa teo saingy tsy nahavita afa-tsy trosa ho an'ny mpianatra 2024 sy ny taona 2024 fotsiny izany. Ny ambiny vola kosa dia tsy nisy lalao hoe nakaiza. Dia izao nefa ny zavatra mahagaga ohatra hoe ariariran'ny fanjakana zany le izy hoe
lazaina fa efa lasa ny vola ny andray milaza fa tsy misy an'izany le ambasadtsika zany tiako teneniny eto fifanarana nataon'ireo mpianatra teny anivon'ny oniversite ianaran'izy ireo no nahazona ny vahaolana vonjymaika tamin'ny olana rehetra teo aloha satria efa tamin'ny fitondrana tetezamita no nisy ny olana ireo mpianatra ireo fa sy nisy nijery ankehitrina nefa dia mipotra indray ny olana tombanina ho eo amin'ny 500 € isam-bolana ny sora-bola raisy ny mpianatra iray ho an'ireo oniversite tsy manaikitra osa kosa dia voatery mody atany-drazana ny mpianatra saingy tsy mahazo mari-pahaizana akory isan'ny olana mianjady amin'ireo mpianatra ihany koa tsy ananan'izy ireo ety manana anavoazana intsony antota taratasy fa azon-dalana mipetraka any ka lasa miafina amin'ireo mpitandro ny filaminana lasa clandestin zany ny ankizintsika any sanatria an'izany ohatra hoe olona mpangalatra sy olona tsy manana ny taratasy satria tsy manana taratasy intsony satria ny prolongement na visa zany rehefa tapitra ohatr'izao ny année scolaire dia sahirana indray ny ankizy manao an'le prolongement na visa zany nefa ny tsy afaka mandoa vola satria tsy misy vola mila mandoa ny trosa ho an'ny taom-pianarana 2 ka hatramin'izao 4 izao ireo tanora malagasy mandrato fianarana any Chine raha ny fanazavany ity ray aman-dreny manana zanaka lahy mandrato fianarana any ity hatrany dia efa manampy ny zanany any izy na eo aza ny omeny fanjakana saingy tsy efa nitsony izany amin'izao ka miantso ny fitondram-panjakana izy hijery akaiky ny zava-misy mba hamahana ny olana ireo mpianatra any Chine. Izay ny andreo mpianatra fa ireo mpiasa ihany koa dia misy misedra olana teratany malagasy 30 no maty tany ivelany tao nanomboka tamin'ny taona 2024 no mankaty. Ampolo kosa ireo lany andro mitsoka mpitandro ny filaminana noho ny tsy fananan'izy ireo taratasy ara-dalàna raha ny tatrany nataon'ny ministerin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa omaly isan'ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny famindrana ny fitantanana ny lafiny fampananana asa tahaka ny fandefasana piasa any ivelany eo ambany andraikitry ny ministerin'ny fampianarana teknika Rindra Tahiry sy Misara Zavitatovo. Manomboka izao miato aloha ny fandefasana piasa malagasy hiasan'ny ivelany fanapa-kevitra nondraisy ny fitondram-panjakana malagasy mba hamerana ny fifampitsaharana ny varotr'olona sy ny fitrandrana ny maha-olona amin'ny alalan'ny fanafarana malagasy hiasa ny andafindrika amin'ny ankapobeny tsy mifanaraka amin'ny fipetranapetraka amin'ireo agence de placement no miandry ireo teratany malagasy miasa any ivelany ireo antony aloha mba ahafahana maka recul kely anga eritreritana lalina hoe ahoana no hanatsarana izay le tsy de mety loatra moa le fiteny hoe fanoranan'olona le satria ny biby no aondrana miaina ny fotsi no aondrana fa reny le fandefasana olona ilaravinaza ny velany reny rehefa naantona le izy dia ny fepetran-draisina zany dia mila nanavao ireo agrément zany ny agence la bureau de placement efa nanana zany tamin'ny fotoanana. Tamin'ny taona 2017 no nisokatra voalohany tamin'ny fomba ara-panjakana ny fandefasana piasa ila ravinahitra any ivelany. I Liban no isan'ny nasintona malagasy betsaka no ny fanarenana ny tanàna rotiky ny ady. Ny aratsy kosa ny zava-nisy mikasika ireo piasa any ivelany taorian'ny taona 2024 satria nandidina ny 30 ireo piasa malagasy mahatany an-tanin'olona hatramin'izao izay piasa an-trano raha ny ankamarony. Ray miova ny zava-misy ao amin'ilay firenena miantsara ny fitantanana miankely ny loza izay saratry mety atahorana ianjady amin'ny piasa ka raha hita sy voamarina fa efa tsy arisika ntsony ny pays anankiray zany dia tsy zahay atao ministera koa no atsapa zany sy hamaritra amin'izany fa ny firenena iraisam-pirenena iarahana amin'ny firenena malagasy manontolo ka raha azahoana lalana sy inona fa tsy hisy sampona ntsony dia averiko indray fa tombon-dahany azahoana ny asa any ivelany. Isan'ny nampiavaka ny mpiasa malagasy mankany ivelany akingana sy ny fahaizan'ny tanora malagasy miasa. Lesoka amin'ny fomba fitondrana azy ireo anefa ny tsy fahaizana na dia kely akory aza ny teny frantsay na ny teny anglisy. Ankoatr'ireo ny tsy fisian'ny fiantohana matotra amin'ny fiahiana sy fiarovana piasa mila ravinahitra. Manomboka eto ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa no iandraikitra ny fampanana asa eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fandefasan'ireo piasa makany ivelany. Zay mahakasika an'ireo malagasy any ivelany resaka an'ireo vahiny eto an-toerana indray koa sika orindra dokam-barotra reto.
toetrany fanarahanao ny logité anireo vaovao maro samihafa resaka manokana ny fizahantany isika mbola vitsy dia vitsy ireo sinoa izay tonga eto Madagasikara eo amin'izay sehatra ny fizahantany izay saika eo amin'ny sehatra ampiasana vola sy fandrarana avokoa izy ireo. Noho izany dia tokony havadika izany ka tokony ireo mpizahantany no betsaka no ireo mpivarotra ho fanaratrarana izay tanjona izay ary dia hiezaka itaonan'ireo sinoa ho avy izahantany eto amintsika ny ministeran'ny raharaha-mbahiny malagasy araka izao hitaterany Andranaina Andriamasy sy Ianjara Kotonirainy izao. Sinoa manodidina ny 3 arivo eo no monina sy miasa eto amintsika amin'izao fotoana. Tsy misy afa-tsy ny ampahatelindreo nefa no mampiasa vola eto Madagasikara ary saika rahambarotra nataon'izy ireo. Tsy mampidy-bola betsaka noho izany ny sinoa eto Madagasikara. Amavahiny azy ireo dia noeritreretin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny ny taonan'ireo sinoa mba ho avy hitsidika sy hizahantany eto amintsika. Naroto ministra ny raharaha-mbahiny malagasy Roland Ratsira karahateo ny fandalovan'ny tany Chine ka niresahana ministra sinoa misahana fizahantany mba hitaomana an'ireo sinoa ho avy hitsidika sy hizahantany eto amintsika. Antsika efa ciblé zany araka ny resaka zany dia ny sinoa te hijery ny fomba fiainan'ny malagasy. Anisany ho avy eo ny sinoa tanora anisany ho avy eo ary ny sinoa ataontsika hoe mankaty ny tontolo iainana, mankaty ny environnement ary manaja ny biby sy ny zavaboary. Ny zavatra mitranga mantsy dia taloha le 3000 touristes resantsika ireo businessman isika zany zao tena mikendry olona tena anao voyage ary dépenser tena an'zareo teo hoe any amin'ny $5000 isan'olona farafakely. Délégation sinoa mafonja izay nitarihan'ny ministra lefitra sinoa misahana fizahantany no tonga eto amintsika amin'izao fotoana mba hisava ranonando ho amin'ny fiavian'ireo teratany sinoa eto Madagasikara. Nisy ny fanaovan-tsinoa teo amin'izy ireo sy ny ministry ny fizahantany mikasika ny avian'ireo sinoa eto amintsika mba hizahantany sy hampiasa vola ho fidiram-bola ny malagasy. Mitoetra ny fanarahantsika ny vaovao maro samihafa eo amin'ny lafiny sosialy hatrany. Nitokana ny fitoerana tao anatin'ny distrika Navaradrano izay anampy ny famorina ny hetra manerana ny faritra 20 atao anatin'ny faritra Analamanga ny filohan'ny Repoblika tamin'ity androany ity nambarany tamin'izany fa izany dia efa tafiditra ao anatin'ny vinany fitondram-panjakana izay tarihany fa hipaka any amin'ny commune faritra ary distrika manerana ny Madagasikara ny fampandrosoana Rery Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Ao anatin'ny politika manakaiky vahoaka ny fitantanana eo anivon'ny fandoavan-ketra hetsika izay efa natomboka tamin'ny taona 7 distrika 120 zao no manana ny ivoketra 7 raha ho an'ny Analamanga fotsiny ity ho an'ny Antsimondranity no nitokanana androany. Tsy hoe trano fotsiny, tsy hoe trano ivoketra fa fomba fiasa vaovao ihany koa. Raha ohatra ka jerentsika miditra ao tsika dia napetraka aloha hitan'ny mpanjifa mihitsy zany hoe ohatrohatran'izao fitaovana taloha fampiasa ivoketra zany. 20 taona lasa zany tsika dia nampiasa machine calculé ahodinkodina tanana, machine écrire, stencile sy ny sisa. Tamin'ny 20 taona tsika tany amin'ny 1970 tany nanomboka niditra tamin'ny solosaina tamin'ny informatisation. Dia zao indray zany tsika zao miditra indray amina karazana hoe fiovana indray eo amin'ny fenitra fomba fiasa izay raha hitanareo eo amin'ny fandraisan'olona eo amin'ny akay dia voalohany indrindra aloha misy écran anankiroa mandefa zany fanentanana sy fampahafantarana momba ny hetra. Tentina 700 tapitrisa ariary ny nanamboaran'ity foto-dravitra azy ity mahery ny 700 tapitrisa ariary no efa voangona tao anatin'ny fotoana efa niasan'izay. Heverina ho 100 ny tany fandoavan-ketra ao amin'ny distrika Avaradrano. Fa ny hetra dia tsy sazy akory. Fa ny hetra arak'izay voalaza teo, ny hetra dia adidy ho fampandrosoana ny firenena. Mety moa dia hoe lycée, mety any amin'ny CEG no mianatra ianareo, mety any amin'ny sekolim-panjakana no mianatra ianareo. Izany dia midika fa asa ataon'ny fitondram-panjakana ao amin'ny fampiasam-bola avy amin'ny fampidiran-ketra, izany asa izany. Ianareo reo tsy afaka namatsy na ny sekoly na ny mpampianatra
na ny fitaovana entina nabiazana anareo ny firenena raha tsy misy netra adidy zany. Adidy ny fandoavan-ketra hoy ny filohan'ny repoblika ary mariky ny fiandrianam-pirenena zany ezaka lehibe no tokony atao amin'ny famorina ny hetra entina mampandroso ny firenena. Fa amin'izao azo lazaina hoe fanarenam-pirenena amin'ny sehatra misy antsika izao dia tsy maintsy miantso ny mpamatsy vola iraisam-pirenena isika, tsy maintsy miantso ny mpamatsy vola tsy miankina isika ampiasan'ny volana eto Madagasikara satria tsy ampy ny eto manana eto amin'ny firenena. Imbetsaka izay no milaza fa io vola rehetra izay miditra amin'ny hetra na ny hetra mivantana io na tsy mivantana na avy any amin'ny faditseranana io dia lany eo amin'ny fandoavana karama sy ny fandoavana fisotron-dronono sy ny fandoavana izay fampiodonana ny asa-panjakana. Misy tokoa ny mpandohetra eo nisy fahatokisana ny fitondrana amin'ny tena hampiasana ny volan'izy ireo, saingy eo koa nisy mbola fananana antontanisa mazava n'ireo mpandohetra rehetra. Ezaka izay ho atsaraina indrindra zany fantatra fa efa nahatratra ny tanjona ny fitantanana ny fandoavan-ketra ho an'ny 5 volana voalohany satria 4,7 miliara ariary no voangona raha toa ka 2,7 miliara ariary no novinavinaina tamin'izany. Fa hijanona anatin'izay sehatra sosialy izay hatrany ny 720 isan-jato ireo tovovavy latsaky ny 20 taona eto an-drenivohitra dia efa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny fanamadina kosa amin'izao. Isan'ny antony izay firosoana amin'ny fanamadina mialofa taona izay ohatra ny voka aloloatra izay vokatry ny firosoana amin'ny firaisana aranofo aloloatra ho fiarovana arak'izany dia azo atao ny tanora maloana izay dia misy ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny Université Antananarivo sy ny PSI Madagasikara fanadiadiana izay ataony Tsiori Arso. Tovovavy roa amin'ny telo latsaky ny 20 taona no efa tafiditra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana eto Madagasikara raha ny antontanisa avy ao anivon'ny Instat ny taona 24 ka hatramin'ny taona 25 ny 720 isan-jato ny ireo vehivavy malagasy ao Toliara no voakasiky ny fanambadiana aloloatra raha toka ny 750 isan-jato ny ireo vehivavy ao Mahajanga sy ny 850 isan-jato ny ireo vehivavy ao Antsiranana no voakasiky izany. Ny 170 isan-jato ny ireo vehivavy ao Toamasina ary ihany koa ny 750 isan-jato ny ireo vehivavy eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny antony izany mazana ny trangana vokatsy sy ny rina sy ny firosoana amin'ny firaisana aranofo aloloatra. Isan'ireo vavolombelona izany Valérie tovovavy kely 17 taona efa be voka 9 bolana amin'izao fotoana izao. Tsy safidy be voka satria be voka daholo ny olona dia mampe voka. Sa hoe ilay nijanona tsy nianatra nisy ohatry ny problème dia nijanona nianatra. Misy problème teo amin'ny tsy nampahitan-dadanay dia nijanona nianatra efa sahirana be. Tsy te hianatra intsony satria sahirana be mamanay dia manampy anazy. Maro ireo antony izay tena mampitombo ny trangana vokatsy sy rina sy ny fanambadiana aloloatra eto Madagasikara raha tsy ilaza ihany koa afa-tsy ny fianaky ny tsy mikaretina VIH sida izay mahakasika ny 10 isan-jato ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo rafi-panabeazana samihafa toy ny eny anivon'ny Université Antananarivo ohatra dia efa misy mihitsy ny paikady entina miaro indrindra ny tanora malagasy. Isan-taona hatramin'izay dia efa manomana ny atao hoe visite médicale systématique noho ny fiarovana izay tianay sy fitaizana mba tsaratsara kokoa ny valin'ny fianaran'ny ankizy ety amin'ny université no nitsonjovana zany hoe couplena le visite médicale systématique io amin'ny antonasa samihafa. Ankoatr'izay ny lafiny serasera eo amin'ny fampahafantarana ireo tanora ny voka-dratsy sy ny firosoana amin'ny firaisana aranofo aloloatra dia isan'ireo paikady ety manohitra ihany koa ny fitombon'ny tahan'ireo vehivavy malagasy tratry ny vokatsy ny rina sy ny firosoana amin'ny fanambadiana aloloatra. À la fois sur tout ce qui est planning familial, les différentes méthodes de contraception qui sont disponibles à Madagascar et où elles sont disponibles et à quel prix. Il y aura des sensibilisations également sur la transmission des IST, les différents types d'IST, sur le VIH, et puis également des actions de dépistage, ce qu'on appelle le CTV, mobile au sein de l'université,
avec les différentes sous-communautés, les différents établissements de l'université. Tanterana omaly ny fanaovatsy ny fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny PSI Madagasikara sy ny Université n'Antananarivo ho amin'ny fisorohana ny fanambadiana aloloatra sy ny vokatsiany iriny ary ny fianaky ny aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo eo anivo ny tanora malagasy latsaky ny 12 taona indrindraindrindra. Mahakasika indray kosa ny tontolo iainana isan'ireo firenena 12 manana ny antsoina hoe méga diversité Madagasikara. Saika hita eto Madagasikara avokoa ny telo apahefa ny fahasimbana ara-boajanahary maneran-tany io fanamafisana ny fiarovana ireo valan-javaboary ary manerana nosy araka izany dia vola mitetsina 2 tapitrisa euro no natolotry ny banky Allemagne na KfW ho an'ny FAPMBM izay rafitra iray misana ny fiarovana ireo valan-javaboary eto Madagasikara. Indro ary ny fanampanazavana mahakasika ny fomba fitantanana sy fandrindrana ireo fanampiana ireo amin'ny fiarovana ny valan-javaboary eto amintsika. Vola io zany a dia ampitombona ny capital ny FAPBM. Ny FAPBM dia tahiry. Zany hoe ilay vola zany a tsy hoe tonga dia volamina anatin'ny herintaona na roa taona fa vola tahiry izy io a izay anjaran'ny FAPBM no mampitombo azy ary izay ateraky izay vola tahiry izay no ampiasaina amatsiana ny Madagascar National Parks. Madagascar National Parks moa zany izay mitantana ireo faritra maromaro eto Madagasikara izay hita fa mila arovana manokana. Azo eritreretina hoe misy faritra maitso be mitokana eo dia ny olona manodidina azy ohatrany hoe angasiasy tsy hanana fivelomana ka dia anisan'ny ireo programa ampanaovina ireo mpitantana ireo faritra ireo dia misy famoronana asa ho an'ny olona manodidina na ao anatiny. Fa iverenantsika kely kosa ny vaovao tamin'ny herinandro iny tafapaka tahatrainy hatrany amin'ireo mpianatny ny alahelo sy ny fahatsiarovana ny omgia izay nodimandry tamin'ny herinandro iny. Izay taleny kabinetra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika no sady zoky ray aman-dreny mpanoro hevitra sy mpamaha olana ireo mpianatra. Mihevitra ny anangana tsangam-bato ho azy ireo mpianatra mitatra ny antsipriam-baovao ary Andrelalaina Andriamasy teo amin'ny sariny Ianja Rakotonorendy. Mahatsapa ho resy tanteraka ireo mpianatra avy amina faritra maro manerana ny nosy izay manovo fahalalana amin'ny université Ankatso amin'izao fotoana. Noho ny fahalasana ny zoky ray aman-dreny sady mpanoro-hevitra sy mpamaha olana Rabesaika Marie Guillaume. Tsy nisalasala mihitsy ireto mpianatra ireto androany raha ny tantara fa tena akaiky azy ireo eo amin'ny izay taleny kabinetra ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Isan'ny nampibetsaka amin'ny mpianatra tamin'ny fizarana ireo tranon'ny mpianatra vaovao teny amin'ny cité Ankatso 2 eo amin'ny sady toy ny zoky manantona akaiky ireo mpianatra manontany ny olana sy manolotra vahaolana. Betsaka zany zavatra vita ny arahana taminazy ary zay ny antony mahatonga na izala amin'izao hoe miondrika any amin'ny tarina raha tsy dia mahatarina firy satria raha tena voadogna loatra zany ny fo hoe voabetsaka ny raha tokony neritsiretina hoe arahana miasa anafara nefa dia tapaka hatreo no hoe fahalasan'ny tompoko lahy. Fa magnome toky zay fa anohy ny fiaraha-miasa ho an'izay ho namany eo sy ny filaminana eto amin'ny anjery manontolo. Ho fiaraha-miro amin'ireo fianakaviana sy ny tarika ny ainga dia mpianatra ampolo no tonga natra nofo mangatsika ny eo amin'ny tany Sahave Fianaran-tsoa. Tsy nionona treo ireo mpianatra fa mangataka amin'ny mpitantana Université Antananarivo sy ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa izy ireo mba hanome anjara-tany kely ananganana tsangam-bato ho fahatsiarovana ny Rabesaika Marie Guillaume na Omgi izay navita be teo amin'ny fiainan'izy ireo. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany any Frantsa no alehantsika voalohany. Amin'ny 10 alina ora Frantsa no anantanterahana ny lalao voalohany amin'ny Euro 2024 izay iaona ny Frantsa sy Romania.
mialohan'izay dia isy ny lanoram-panokafana izay nambaran'ireo mpikarakara fa goavana toy ilay fampisehoana lehibe natao maly izay efa tafiditra sahady ao anatin'ny fanomboana izay euro 420 izay. Valoalina ireo olona tonga anjery ireo mpanakanto 120 fantadaza teo amin'ny Champ de Mars atao Paris ary efa hita taratra eto tokoa fa enjana ny fitandronan'ny filaminana sy ny fisavana mandritra ny euro tamin'ity taon'ity. Ny lamina tsy nisy korontana nefa ity fampisehoana atao Paris ity izay tafiditra amin'ny famerenana amin'ny ankabeny ho an'ireo mpitandro ny filaminana. Tsy toy izay kosa ny zavan-tranga tao Marseille izay nahitana fifandonana teo amin'ireo tanora ao an-toerana sy ireo mpanohana ny ekipa britanika ka voatery niditra an-tsehatra moa ny mpitandro ny filaminana manoloana izany nanaparitaka azy ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Nisy tamin'izy ireo no voasambotra ary ny iray amin'ireo mpanohana ny ekipa britanika aza moa dia naratra mafy teo amin'ny tendany. Tsy voasambany tokoa no nisy tranga toy izao tao Marseille. Efa nisy ny toy izao tamin'ny taona 1970 ary nanomboka teo dia niamafy ny sazy napetraky ny fitondrana britanika ka ireo mpanohana izay tafiditra anatin'ny ady toy izao dia tsy mahazo pasiporo intsony ary tsy afaka mivoaka ivelan'ny tanàna intsony. Ao anatin'ny izay vaovao iraisam-pirenena izay hatrany ary dia taoriana ny fanamaranana nataon'ny Barack Obama omaly mahakasika ny fanohanana ny Hillary Clinton dia naneho ny heviny avy hatrany Donald Trump izay hifanandrina amin'ny Hillary Clinton amin'ny fifidianao filoham-pirenena any États-Unis. Vaovao ny pejinao, io no valiteny tsotra napetraky Hillary Clinton manoloana ny teny nataon'ny Donald Trump taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha Obama mahakasika ny fanohanana ny Hillary Clinton na omaly. Toy izao nambaran'ny Donald Trump tao anatin'ny pejy Twitterany. Manohana ny Hillary izay tsy mendriky Obama, mila efa taona vaovao indray izy io, saingy ny olona rehetra dia tsy mila izany intsony. Matetika tokoa i Donald Trump dia mametraka solonanarana kely amin'ireo mpifanandrina aminy. Ny any Hillary izao dia ny hoe tsy mendrika, ny any Ted Cruz ilay mpandaingy ary ny any Marco Rubio kosa dia ilay kely. Efa fanao ny manoratra toy izao, saingy sambany kosa Hillary Clinton no namaly azy. Ary ny tena tiany ambara amin'ilay hoe fafaony pejinao dia miala. Tao anatin'ny adiny 8 dia manodidina ny 2:03 hetsy teo no nanaparitaka io valitenin'ny Hillary Clinton io tao amin'ny Twitter ary ny ankamaroan'ireo dia mpanao politika avokoa. Nanomboka teo dia tsy namaly mivantana intsony Donald Trump fa ny lehibe ny antoko republikana kosa no namaly tamin'ny alalan'ny sangisangy. Raha tsy ahivina dia ny alarobia lasa teo no fantatra fa Hillary Clinton no ifanandrina amin'ny Donald Trump eo amin'ny fitantanana ny États-Unis. Amin'ny 9 novambra ho avy izao araka izany no ho fantatra ny anaran'izay ho tafiditra ao amin'ny Maison Blanche amin'izy ireo. Iny ihany koa no hoentsika mivadika ao amin'ny tapany faharoan'ny logité aoriana ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto. Ya tapany faharoa ny logité no manomboka eto indray fotoana andraisantsika vahiny ihany koa. Aleo ampidirina avy hatrany aloha ny famantarana masolavitra mivadika. Izay isika vao hiaraba azy vahiny fantatry ny mpankafy ihany koa mety fantatry ny olon-dehibe ihany Star Lord manao any ianao? Miraba sika rehetra miraba ny mpijery ny le JT Star Lord. Star Lord tsy hoe olona andeha hanao ny inon'inona ety akory sao dia tratran'ny perquisition sy mandat de dépôt eo fa Star Lord dia personnage anankiray nisy namorona tanoany fa efa passion eto amintsika moa zany ry fantatry ny mpankafy ny manifestation atao hoe cosplay. Ny cosplay dia hitondrana ny personnage fiction ohatrany hoe super héros zany ka isan'izany zao amin'izao anisan'ny malaza zao i Star Lord zay Peter Quill no tena anarany izy dia ho an'le mpankafy ny film fiction zanaky Jason de Spartois na Spartoy zany hoe lasa
any amin'ny fiction be tsika fa lasa astronotome za izy a dia rehefa tateorina izy moa zany dia niverina fa lasa somary jilamboto mercenaire mpangalatra ary lasa aventurier galactique amin'ny fiantso azy izy dia miaraka amin'ireo héros amin'le hoe les gardiens de la galaxie ny antony avineto fotsiny dia fialamboly distraction amusement tsy tena misy tanjona ohatrany hoe ahoana akory fa anisan'ny mahafinaritra anay zany ny mamboatra ary misy ny efa spécialiste mpamboatra ny tony tenena super héros tony tadiditsika efa nandalo teto i Connor Kenway any Assassin's Creed dia andrinam-pony merina avy any Ambohimanga dia Wolverine Hugh Jackman fa mahafinaritra ny milalao tahaka an'izao satria ny fiainana efa manirikiry ny embouteillage ny accident ny maty mampalahelo ny gasy miady Madagasikara tsy dia milamina ny vola tsy misy ny olona mimahantra inona ny atao tsy alao milalao dia zay mahatonga nyty resaka ty ohatr'izao fa ny atao hoe filosofie ny hoe intergalactique dia misy ihany hoe ny fiainana tsy isika irery akory no eto amin'izao tontolo izao fa misy maro ka izy no Peter Kill ho an'le mpijery sarimihetsika dia Chris Pratt no manao an'le lalaoany misy moa ny tena tsy mankafy an'izany film fiction zany mihitsy fa misy ny mankafy azy dia mbo an'ireo mpankafy azy dia fialamboly no apetraka izy dia acteur ary ohatran'ireny maskana Iron Man sy Spiderman ireny le izy zay tsy mahafantatra mety manao fangaro ihany fa ny safidin'le hoe Star Lord manao manokana inona ny mahafinaritra aminy ny mahafinaritra zay nanaovana le Star Lord aloha ty le masque ny toetra amin'le maha super héros zany misy hoe démonstration amin'ny resaka négatif zany ohatra hoe izy tsy na lasa mercenaire intergalactique zany hoe zao tontolo zao jerevinao fa feno mercenaire tery dia ny tony super héros tondray miaraka amin'ny masolavitra zay hijerena hoe izy no miditra tsokosoko na mivoaka tsokosoko dia misy ny karazana jode pure amin'ny fiantso azy na ohatra ny karazana fehikraro ny zavatra tianao azy eo koa zany dia misy ny passion sy ny teknika fanamboarana ny zavatra tahaka tony akoatra ny mahakilalao azy satria ohatran'ity zao tamin'le manifestation le hoe cosplay dia miaraka amin'ilay ohatran'ny karazana télécommande kely zay mampirehitra n'ity casque ity fa tsisy fotoana loatra naovana démonstration azy moa dia misy ny fampisehoana zay zahay moa zany organisateur tsy organisateur zafady fa manager nitarika nanao fampisehoana ho an'ny ankizy le tamin'ny alahady rehefa any amin'ny farany dia ho asehoantsika ny personnage hafa ny créena satria nanafika tao zany ireto Vendetta sy Peter Kill nanao monstre nanafika an'le château nisy an'le princesse fa ho présentétsika eo ny personnage zay akafizinay sy noforonay fa ity manao masque satria super héros fa ny tena personnage ny Disney sy ny anganongano tany aloha dia olona mihitsy ny tena namboarina ho lasa tena mitovatra ny fanaontsika eto amin'le JT reny ny tompo marika sy ny tompo tanana nanamboatra an'ity dia Shinato satria namboarina avokoa ireo namboarina avokoa reto zavatra rehetrareto ka fa tsy hoe novidiana akory satria na hividy azy dia tsy misy ty na ny velany ara tsy misy mbola masque ny Star Lord tena mety aloha fa ny zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy dia azo ny rizatena jerena le izy fa tena misy passion anankiray le izy dia zay ny itiavako mitondra azy eto mipetaka amin'ny kiraro rehetra tokoa dia tena hafa mihitsy indray dia misy jiro ao anatiny ao fa rehefa amin'ny alina sy rehefa ohatra zay manko mikasa hanao spectacle momba nyreny zany amin'ny décembre dia ny fangatahany rehetra moa dia averina koa le spectacle amin'ny lahady dia toy ny resakatsika sady ndao iresaka kely oy anao indray ary ampidirinao izy aloha amin'ny fara oy anao mihevitrao ao anatin'ny oy anao miaraka amin'ny Geekom, notre compétence à votre service. oy anao zay verenany miora miaraka amintsika indray miarabanareo miralahy faly mbola miaraka amintsika rehetra ny atokantrano any ihany koa mpikambana ray amin'ny gouvernement indray no nentsika teny an-dalambe teny
ny ministry ny fampianarana ambony rasoazanany raha Marie Monique no nantanitsika ireo mpanaraka ny ianao tamin'ity androany ity izy izay efa mpampianatra pikaroka no sady mpampianatra teny anivony ambaratonga ambony ihany koa talohana ministra azy moa dia efa filohan'ny université tany Fianaratsoa izy dia nandrato kokoa ny lafiny toe-karena tamin'ny fianarana no ratoviny arahantsika ireo izy na marina sy nahita azy hoe izy no ministra tao anatiny ity ianao ity. Afaka mba fantarinareo ve hoe izy ty amin'ny sary ty? Ohatrany tsy fantatro mihitsy. Tena tsy fantatro mihitsy. Mpampianatra angamba. Mpampianatra zao fahalalako an'io raha ohatrana. Tena mbola tsy hitako mihitsy. Izy moa io? Tsy fantatro. Olo mpiasa bureau ty. Dia mety olo mpanentana koa. Ministra vehivavy. Zay fa tsy haiko na tamin'izao ministra amin'izao io to mbola miverina. Io le zavatra maintimainty aminazy io milahatra amin'le efa fivoriana ministra reny miaraka amin'ny filoham-pirenena. Ohatran'ny ministra fa tsy tadidika ministra fampianarana teknika. Tena le anarana zao tsy tadidika. Ohatrany tsy haiko ny anaran'ity olona ity fa mataraka anazy fotsiny angamba ny olona manakaja. Hoe fijerevaka anazy ohatran'ny olo-pirenena. Ministre de l'enseignement supérieur Monique Rasoazananiera. Tena tsy fantatro. Tsy fantatro mihitsy. Mety mpanao politika. Tsy dia haiko loatra. Ia, fantatro. Ministre ny université. Sambony anarana? Asovy zegny. Amin'ny tareny ty misy ilay ino amin'ny ilana droite asa izy io marary restaurant tsy haiko na ino fa misy zavatra mangana izy. Ministra io fampianarana ambaratonga ambony. Isan'ny anarana moa? Tena misy hoe Monique zay izy leo amin'ny tale iny le somary anina kely io hoditr'olombelona any reny zavatra miseho reny amin'ny olombelona. Tsy ny fampianarana ambony. Sambony anarana? Tsy tadidika na raha fantatra hoe ministera fampianarana ambony fotsiny izy. Le maintimainty amin'ny tare. Tsy Cohen avy eo? Cohen. Mpanao ina moa? Le mpanao tena fanafody iny. Le amin'ny sary. Sy tia madame Zizi sa izy? Le mpanao trano? Eto Antananarivo le fa tsy hitako amin'ny publicité hitako azy ka. Tsara volo. Ahitana mampime foana reny. Fa ty tady ty sao dia misy manontany anareo ny amin'ny arabe a. Izy io. Star-Lord, Peter Kill. Zay. Chris Pratt mety daholo. Fa le valiny ao anatiny le fanontany ohatrany tena misy mahafinaritra foana. Cohen andreo. Fa hita kosa moa teo hoe misy ampahany fa tena fa mahafantatra. Ny antony zay dia ity. Ny antony zay dia ity. Mahay misera iny ministra iny amin'ny fisehoana amin'ny télé amin'ny asa ohatra moa ny fifanijona moa izy koa moa zany no ministra ao amin'ny seny omki zany dia niseo télé fa efa mba tsara kokoa kosa ny valiny teo. Ny efa mba betsabetsaka na fantatra efa elaelany koa izy ny tao anatin'ny gouvernement nanomboka ny taona 2024 minona fa efa betsaka ihany koa mahafantatra azy. Iresaka kely vaovavy any ivelantsika hafa kely. Vehivavy anankiray anisan'ny miavaka ity ho resantsika ity efa nisan'ny teto ny tondranantsika vehivavy izay misy volombava ary tena rehany izay fananany volombava izay ity vehivavy ity somary mitovitovy amin'izay ihany fa hafa kely indray. It seemed like a natural thing. That's who I am. There's no fighting it, there's no changing it. Vehivavy izy fa tsy
lehilahy lavavolo akory. Rose Gale no anarany mono ao États-Unis ary efa 5 taona izy zao no Rose Gale has battled all her aretina life hoe with thick body hair on hyperpilosité her face. na ny fitombon'ny volo aingana loatra amin'ny vatany. Teo amin'ny 17 taonany dia lasa namokatra hormone an-dehilahy ny vatany ary nanomboka rakotra volo avokoa ny tarehiny, ny tratrany, ny lamosiny ary ny tanany. Tsy nitsahatra ny nitady vahaolana analany ireo volo amin'ny vatan'ireo izy. Efa tapitra nandramany avokoa na ny épilation na ny traitement au laser na fampiasana rasoir isan'andro saingy tsy nisy vokany izany. Shaven face where the stubble, it was like carrying a secret. Fony mbola tanantsekoly azy moa dia voatery mifoha maraimbe foana i Rose isan'andro mba analany ireo volo rehetra amin'ny vatan'ireo mialohan'ny andehanana any an-tsekoly. Tsy nahazo natory tany amin'ireo namany ihany koa izy sao fantatra izy ireo ny aretina mahazo azy. Or anything like that. I was very girly, so I didn't participate that way with my friends. So I was a little bit of an outcast that way in school. Didn't fit in. Tsy araka ireo namako ireo nanjo ahy, haiko tsara ny nanafinazy saingy nandreraka ihany anefa izany. Ny taona 15 sy 20 lasa teo, izany hoe teo amin'ny faha-70 taonany dia nanapa-kevitra i Rose fa tsy ho ataony sakana ahafahana miaina an-kalalahany intsony ireo volo rehetra maniry amin'ny vatan'ireo. Volana vitsy taorian'izay dia tsy nanala volombava intsony izy fa vao maika azy no karakarainy tsara izany. Izany manampy azy ary manohana azy tamin'izany moa ireo ray aman-dreniny sy namana akaiky azy. Every day and feeling like I was failing miserably. Through social media, I met a few people in the bearded community. Misy ihany ireo olona gaga mahita azy saingy niderany fietsika feno fahasahiana nasehon'ny Rose kosa ny ankabeazan'izy ireo. They think I'm brave or courageous. Nahoana kosa dia efa nahazatra fotsiny le izy. Ny volo rehetra amin'ny vatana misy itovizana ihany ny faniriny. Ny eo amin'ny volombava mba maniry le izy fa tsy mahazatra fotsiny. Dia miara-matory izy mivadika be volombava koa le lehilahy dia ozy le zany hoe dada sy dada. Rehefa elaela eo dia zatra ihany ny tahaka ny anazy iny zany hoe rehefa terena dia zatra ihany ny olon-drehetra na izy na ny manodidina. Iresaka ny fanatanjahan-tentsika. Paris Sport, ianao no misafidy. Zay araky ny efa hitatsika iny resaka betsaka ny euro sika miaraka amin'ny andro lalaina manao ny andro lalaina. Salama tsara miarabanareo miarabantsika ny tokatrano. Ya, ny vaovao moa zany dia anomboka ny euro. Anomboka ny oalina ny fiadina tompon-dakan'ny Europa ho an'ny ekipa pirenena ho an'ity taona ity. Ekipa pirenena 420 no hiatrika izany ary hatramin'ny alahady 10 volana jolay anaovana lalao famaranana dia isy lalao foana saika isan'andro izao. Isy ihany koa ny lalao foana iarahana amin'ny Paris Sport izay ho hazavainantsika aoriana ity fanadihadiana ity fomba filalaovana amin'izany. Daholo arahana amin'ny fanadihadiana. Nozaray no vondrona enina ireo ekipirenena 420 miatrika ity fiadina izay tompon-dakan'ny Europe izay anomboka ny oal any Frantsa ity. Ekipa 4 avy isam-bondrona izany ka amin'ny vondrona A izay anokatra izany anio no isan'ny Frantsa Papetrano, Roumanie, Albanie ary Suisse. Frantsa sy Roumanie no anokatra ny lalao anio amin'ny 10 ralina eto amintsika aoriana no nampankafana. Raha mpitsy kosa vao ifandony Albanie sy Suisse. Ao amin'ny vondrona be indray no isan'ny Pays de Galles, Slovaquie, Angleterre ary Russie. Raha ampitsy izy ireo niatrika ny lalao voalohany ka i Pays de Galles ifandona amin'ny Slovaquie ary Angleterre ifampitana amin'ny Russie. Ry Pologne, Irlande avaratra, Allemagne ary Ukraine no ifanitsana amin'ny vondrona C. Ao amin'ny vondrona D no misy andry Turquie, Croatie, Espagne ary ny République ny Tchèque. Ary ao amin'ny vondrona E no ahitana andry Irlande, Suède, Belgique ary Italie. Farany ao amin'ny vondrona F no misy andry Autriche, Hongrie, Portugal ary Islande. Anomboka anio ka hatramin'ny alarobia 20 jona no anaovana an'ireo fanitsana isam-bondrona ka 0 volana isam-bondrona no tafita hiatrika ny lalao ampavalon-dalana ataony sabotsy 20 jona ka hatramin'ny alatsinainy 17 jona. Hiato roa andro izany ka ny alakamisy 30 jona ka hatramin'ny alahady 3 jolay ireo lalao ampahefadalana.
ny alarobia 9 jolay sy alakamisy 7 jolay ny lalao manasa-dalana ary ny alahady 10 jolay ny lalao famaranana. Arak'ireny zany dia afaka misafidy zay ekipa ho alainao ianao nefa tadio fa isan'andro isa minitra arakaraka zay ilalaovanao na any an-trano azy ianao dia afaka miara milalao aminay ao anatin'ny lalao ny Paris Sport. Mazava azy zany fa dia misafidy ekipa ianao arakaraky ny lalao. Misy lalao anankiroa ho anan'io zao ohatra Frantsa sy Roumanie dia afaka milalao sady ianao aka amin'ny Frantsa sa aka ny Roumanie ao anatin'izany ka afaka mandefa ny safidinao amin'ny laharan-tarobia zay omenantsika rehefa avy eo. Zany hoe fa misy moa zava azy ny tolotra omeny Paris Sport atsika afaka manampy atsika na ny hoe cote ny fahafantarana azy ny tombony kokoa ho an'le ekipa ho an'ny an'io zao Frantsa sy Roumanie dia manatombo kokoa i Frantsa raha ny cote ny jerena satria sy mpapetrano sady izy koa no manana amboara betsaka kokoa raha ampitaina amin'ny Roumanie. Ho an'ny rapitso dia lalao telo zao ny ray atao i Albanie eo amin'ny Suisse rapitso amin'izay lalao voalohan'izay Suisse manana isa ray faingo fitopolo ka raha milalao ianao zany 500 ariary ny sarina tapakila raha ohatra ka mandresy maka ny Suisse ianao ka mandresy Suisse dia ny vola nampiasainao no ampitomboana ray faingo fitopolo dia izay no vola ho azonao eny amin'ny Paris Sport eny. Toraka izany ihany koa ny lalaon'ny Pays de Galles sy Slovaquie mitovitovy ny côte-n'ireto ekipa roa ireto ka ny match nul nany hoe ny adisala ny torohevitra omenay sy ny Paris Sport ho antsika amin'io ary ny farany rapitso Angleterre ifandona amin'ny Russie i Angleterre manana ray faingo dimy fitopolo raha i Russie kosa dia latsaka izany tadidio hatrany manomboka hatramin'ny 500 ariary ny filalaovana ho an'ny Paris Sport. Afaka milalao foana ianao na mifiry amin'ireo laharan-tarobia zay afanao mandefa izany. Rehefa avy eo mentsika ihany moa izay laharan-tarobia izay zany fa tonga izy ity boko nasorona hatramin'ny masaka ny pédicule satria jerim-poana ny Copa America koa efa tena mandeha tsara fa ny Euro moa zany zao tonga amin'izao aloha androany alina aloha zany France sy ronangivy ity irony ity fa eo amin'ny défense any amin'ny Fransay le Adil Rami mbo tsy manana le automatisme tsara izy aorinao fa ny any aloha kosa raha ohatra zany afatesan'ny Roumanie telo Frantsa dia mamono efatra zay fotsiny ny pronostikako aloha fa za mbo mametraka carré fotsiny manahirakirana ihany mahita Portugal, Angleterre, France, Espagne eo fa tena misokatra be ty dinao i Allemagne tompon-dakera tany i Allemagne amin'ny formation an'izao en fin de parcours kely sady misy tiao le tiako zaho tsy manka Allemagne zany mihitsy na izany naty zany ho antsika paka Frantsa aloha tadiva Frantsa matetika rehefa lalao voalohany toy izao ka any an-drarona petranona dia resy foana Frantsa matetika fa tsy ronangivy ty androany ronangivy dité descend midi ya mbola misy ny fanampim-baovao mahakasika izay Euro zay ny laharan-tarobia izay ilalaovanao amin'ny Paris Sport angamba no resantsika dia ny laharana 034 05 012 12 na ny 033 50 012 12 ary ihany koa ny 032 12 012 12 any 012 12 ny famaranana azy itovizany iny fa ny fiatomboany sy arakaraky fiatomboany 034 05 na 33 50 na ny 032 12 Facebook eo fotoana zalahy ie dia vitantsika indray ny ho an'ny lalao rahampitso misaotra anao i Andry Lalaina ny tondrany izay vaovao izay sy ity Paris Sport izay isy manomboka androany isan'andro atao anatin'ny LJT fa iresaka ny toetry ny andro indray sika toetry ny andro zay tsy dia mbola misy fiovana hatrany atao masina misy ny orana rahampitso tontolon'ny andro rany vinavina fa dia orana malefaka ihany anefa tsy tokony isy orambe na izanatizany ny faritra rehetra akoatr'izay dia hita masoandro rahampitso na dia misy rahona kely aza ho an'ny Fianarantsoa na Antsiranana sy Antananarivo Antsirabe dia atody 4 degré Celsius ny maripana mangatsika indrindra ho an'ny rahampitso izany hoe ny vaomaraina be amin'ny 5 ora no any io maripana mangatsika indrindra io ny akoatr'izay 3 ho an'ny Fianarantsoa ary 5 ho an'ny Antananarivo izay azo atao hoe midina hatrany izay maripana mangatsika izay ny maripana mafana indrindra amin'ny atoandro tsy dia misy fiovany na aiza ny faritra misy atsika
ireo faritra hafa Toliary Antsiranana Toamasina Majanga moa efa zatra ihany mafana ny andro amin'izao fotoana izao dia izay no azo ambara ny toetry ny andro fa hiverina kely amin'reto olona maromaro reto sika zany hoe akoatra ny Starlord dia tantaraina kely le tamin'ny alahady satria izahay no zany no manager za no mamorona ny tantara dia ny ankizy no milalao azy eo dia foronona ny tantara dia tadiavina ny personnage ary anisany efa fanofinofinay efa hatramin'izay zany no ampiaraka ny monde ny dessin animé sy ny monde ny super héros dia tao zany le tantarany hoe Balitas Princesse fa be dia be ny mangataka an'le izy eo averina mbola dinihana lohan'izay tsy nahita fa ny zavatra tena matematisanay zany zao dia amorona zavatra anankiray azo lalaovina anatina toerana ohatran'ny Palais des Sports rehefa manatokatona le izy zany fa efa fantatrareo ihany ny famoronana le hoe personnage tena personnage dia ho présenté antsika sady mamarana ny fotoana ireo personnage tao atsamanitra zay nankafiziny rehetra dia ho an'izay tsy nahita dia indreto izy Starlord sy Vendetta zany hoe misy anarany hafa izy io ary izy io personnage somary interdit dia pomba ato ambany ato nanafika an'ilay chateau zany izy roalahy reto fa nifanena tamin'ny Balita ny manaraka ty Balita i Balitas Black Boy zay miaro ny tanàna kely ary maniry mazava ho azy anambara princesse i Black Boy ny fediny dia ny vavany dia ity i clochette moa zany zay fantatry ny ankizy rehetra zany izy amin'le hoe poudre magique dia natao tena olona dia tonga tao i clochette tamin'ny alahady miaraka amin'ny magie miaraka tamin'ny poudre magique ty Balita tao an-trano ny tantara dia araka ny itiavan'olona azy moa zany trano kely dia misy chateau dia mifanena eo zany ny bonheur sy ny malédiction kely matsinjinika dia ity ny libératrice fantatry sy pahay azy fa nazara tsy tena matadidy moa zany fa dia ity no namaha an'ilay atao hoe malédiction na le princesse tsy afaka miteny dia mihira moa zany satria ny hira rehetra ny hiraina en live nanamboarana instrumental zany dia ny princesse zao moa zany ny ohatrany hoe fionana farany rehefa libéré dia tonga manotrona daholo ny couple fa zay couple tratranjo no tonga manao cocktail miaraka amin'le fety dia ity ny princesse Soamiangola zay nipetraka tatsy ary tsy navelany dadany ny teny misy métaphore amin'ny tantara malagasy any le izy dia nanotrona azy noho nefa tonga ny libération i Aladin sy Jasmine dia zay ny tantara taoko misaotra betsaka tsy tsony ao aoriana eo namboarina avokoa ny sary ny akanjo sy ny fitaovana rehetra namboarina araka le teneniko teo hoe ny olona natao tena olona dia namboarina ny akanjo atao tena mitovy amusement milalao mahafinaritra ary ny ankizy amin'ity volana jona ty nomena sitraka sy nomena fafinaretana tamin'le izy dia mbola hiezaka mbola ho averina ho an'ireo zay tsy nahita sy tsy nahena ny Starlord ihany zany tena super héros rehefa tena natao fa ny fotoana nanaovana ny fampisehoana adiny roa tsy nahafahana nitondra super héros hafa satria mila moyen technique be le izy nefa raha tsorona atsasaky ny budget zany dia resaka akanjo fotsiny satria manao investissement zany izahay ao anatin'ny famoronana dia rehefa avy eo iny mijanona ho fananantarika dia anaovana zavatra hafa na amerenana ny fampisehoana satria fampisehoana ohatra ny tony raha investissement tokony averiny impolona izy raha ny tokony ho izy dia mbola ho hita eo raha ohatra ka dia ny décor mitovitovy amin'izay ihany tsy miafiafy mba ho ampaminofinofin'ny ankizy ie saotra anao nitondra kely an'izay sombitombony tantarany seho zay zay koa mamarana logité rehefa avy eo tiany wolf tony mazatra ao arian'izay dia horonan-tsary spotlight horonan-tsary tsara indrindra raha ny Oscar farany teo izy nahazo ny loka ary horonan-tsary ahitana ihany koa ny heriny izay hoe fanaovan-gazety izay tany États-Unis anisan'ny horonan-tsary tsara dia tsara izy io nahitan'izy ity en salako dia tena tsara mijery an'ity isika rehetra ao amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety itsika ao amin'ny tontolon'ny finoana ary itsika malagasy rehetra fa enjana ny mpanoratra tantara marina izy io ie zay ny tsara fahamariana ihany koa spotlight izay ny horonan-tsarintsika voalohany raha mpitso indray kosa ny logité tony mazatra amin'ny fitora sasany veloma toboka
avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanora Trany atao anatin'ny le JT miaraka amin'ny Gent. Tanazy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny le JT. Ny safidy malagasy voalohany Socline no miaraka amin'ny le JT. Socline, safidika. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soyez beautiful dans le JT. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT.